Ho fanamarihana ny asaramanitra dia nitsimbina ireo fanahazo taona ao anatin'ny fokontan'Ankorondrano Andranomahery ny vondrona Vima. Ny vondrona Vima izay vision Madagascar ho nafantarantsika azy. Ririnina rahateo ny andro ary dia nitondra firakotra mafana nabody fotsy izany ho an'ireo fanahazo taona ireo. Any avy eo anivon'ity vondrona ity ahafahana misoroka ny antsika no nanamarihana ihany koa ny fety ny fahaleovantena. Toy ny isa-taona rehefa fetim-pirenena dia manatanteraka hetsika ara-tsosialy ny groupe Vima. Tamin'ity taona ity dia ireo be antitra ao anatin'ny fokontan'Ankorondrano Andranomahery misy ny orinasa no nojeren'izy ireo manokana. Body fotsy misy 70 no nozarain'ny orinasa Vima ho an'ireo be antitra ao anatin'ny fokontan'ny Ankorondrano Andranomahery. Ataonay akatoko ny fetim-pirenena ilay izy. Ary ho mariky ny fetim-pirenena ihany koa no anaovanay amin'ny hetsika. Natokanay manokana ho an'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery le fanampiana satria hitanay fa eto amin'ny fokontany dia mitondra teny ho ray aman-dreny ny orinasa ary manana didy eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo ka amin'ny hafaliana lehibe na noloranay amin'ny reto fanomezana reto. Nankasitraka ny fandraisana andraikitra nataon'ny groupe Vima ho an'ny ray aman-dreny ao anatin'ny fokontan'ny Ankorondrano Andranomahery ny sefo fokontany ao atoerana. Andriamanitra manakarepasoavana anaisitra ny lanina rehetra. Ny zoma 7 jona lasa teo no nanatotosana ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny fanomezana ho an'ny be antitra ao anatin'ny fokontan'ny Ankorondrano Andranomahery avy amin'ny orinasa Vima.